Salama daholo eo ndao ndray aratsika hiresaka ny mahakasika ireo kandida artista izay nirotsaka fidina tamin'ity fifidianana sombam-bahoaka tamin'ny taona ity. Ny rahantsika nahalala fa nirotsaka kandida député tao amin'ny boriboritany faefatra tao Antananarivo tao Andriamatoa Rosy Rasimanana Paulbert na izay fantatsika amin'ny anarana hoe Rosy, ary efa izy moa ny députén'izy ireo tao anatin'ny 5 taona lasa izay. Ankehitriny nefa dia raha ny fironam-bokatra voaray mety tsy ho tafiditra ao anatin'izay député izay tsony raha i Rosy satria tsy tafiditra ao anatin'ireo roa voalohany izay nahazo salanisa ambony indrindra. Ka eo ny mahatonga ny besin'ny maro amin'izao miresaka hoe miala rasta de miditra i rasta satria anaby fandriana varatra fantatsika tsara fa iday rotsaka no mitarika amin'izao fironam-bokatra izao ka mety ho izy zany ny artista izay rasta no sady député anaby fandriana varatra amin'ny 5 taona manaraka eo. Ka io ny fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity. Manasitsika rehetra hanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milike ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa amin'ny sisy tomatomata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Fantantsika tsara na i Rosy Rasimanana Paulbert, fantatra amin'ny anarana mpanakanto hoe Rosy, na koa i Bernardin, na fantatra amin'ny anarana hoe Dain Rotsaka, izay samby mpanakanto kalaza ary samby mitondra ny gado ny hira malagasy nampiakatra an'izany tamin'ny avo. Ary eo ihany koa samby tia lavavolo izany hoe samby rasta izany ireto mpanakanto roa lahy ireto ary tamin'ny taona ity dia samby nanapa-kevitra ny hirotsaka ho fidina ao sombam-bahoaka izay na i Dain Rotsaka izany na i Rosy. I Rosy nirotsaka tao amin'ny boriboritany faefatra izay efa niadidiany tao anatin'ny 5 taona lasa iny, fa i Dain Rotsaka kosa voasambany tamin'ity no nirotsaka fidina amin'izay sombam-bahoaka izay tany amin'ny distriktan'ny Befandriana Varatra any amin'ny faritra Sofia any. Any raha teo moa ny tena fiaviany ity mpanakanto Dain Rotsaka ity ary tany nahalehibe azy. Maro moa ireo olona izay mametra-panontaniana mihitsiny amin'ireto mpanakanto roa lahy izay samby kalaza no samy rasta ireto manao hoe pralahy ve izy roa ireto sa misy rohim-pihavanana ho ireo sasany izay mametra-panontaniana amin'izany. Tsy pralahy akory izy reto araka ny fahalalako ary tsy misy rohim-pihavanana fa ny fantatra hatreto dia i Rosy izay rasta sy ny mpanakanto Lego no pralahy. Lego nefa fantatsika tsara fa tsy rasta mihitsiny, fa ny zavatra mampitovy an'i Rosy sy i Lego dia samby tia mitendry accordion izy ireo ary samby mahay an'izany satria any amin'ny faritra Analalava no tena fiavian'izy ireo ary izy ireo no pralahy, fa i Dain Rotsaka kosa any amin'ny Befandriana Varatra any. Fa izy telo lahy ireto kosa dia samby lehibe ary samby nitady vola tao Antananarivo renivohitra tao ary samby zanaky ny faritra Sofia izy ireo. Araka izany dia pralahy eo amin'ny lafina mozika ihany zany raha i Rosy sy i Dain Rotsaka izay. Samy mahay mitendry mozika na i Dain Rotsaka na i Rosy. Ny antohan'i Dain Rotsaka moa dia mpitendry batery tao amin'ny tarika Tianjama tao ary izay batery izay moa ny zavatra maneno tena hainy tendrena amin'ireo rehetra zava-maneno. Fa i Rosy kosa dia hainy daholy ny mitendry an'ireo zava-maneno rehetra ninona no omenao anazy. Ka izay ny mahatonga izahay milaza fa raha eo amin'ny trakefa ny zavakanto dia ireto no azo lazaina fa tena artista feno satria ny tena artista dia tsy ilay mahay mihira fotsiny fa ilaina ihany koa ny fahaiza mitendry. Saingy mahay an'izany daholy ireo artista vahiny izay kalaza any andafy ireny. Ka noho izany dia tsara laintahaka ny toan'ny Dain Rotsaka sy Rosy reto raha eo amin'ny sehatry ny zavakanto malagasy izay satria nahavita be izy ireo ary nametra tantara mihitsiny raha teo amin'ny sehatry ny mozika malagasy izay na ny tao Madagasikara na ny tany ampitan-dranomasina. Efa mahafantatra an'izany fisian'i Dain Rotsaka sy Rosy zany avokoa ny olona rehetra maneran-tany. Raha tany am-piandohana moa izy roa lahy ireto na i Rosy zany na i Dain Rotsaka dia ataoko fa samby tsy nanampo ny mbola hanao an'ity resaka politika ity ary samby tsy nieritreritra ny mbola ho lany amin'izany sombam-bahoaka izany izy ireo
fony fahakelin'izy ireo fa niresaka lamozika ihany ny tena ny matematesan'izy ireo hatramin'izay satria izay ny zavatra tena manavanana azy ireo ary ny raha nahita fa tena sady mahay mamborikira no tena mahay manao ambiance ihany koa ireto mpanakanto roa lahy ireto rehefa miakatsehatra izy ireo dia feno hipika daholo foana ny kianja naiza ny toerana alihan'izy ireo hita araka izany fa tena maro ny mpankafy sy mpanaraka anireto mpanakanto roa lahy ireto hatramin'izao fa nanomboka ny taona raisy roa arivo nefa dia hita taratra sahady ny fitiavan'izy ireo te hiditra amin'izay resaka politika izay satria nanomboka teo ry zareo ireto nanohana anireo kandida izay tamin'ny fifidianana filoham-pirenena moa tamin'izany toa ny Rosy zao dia hita fa tena ankaiky any Amiral Diratsiraka izy tamin'izany fotoana izany teo ihany koa ny famoahany Dainrotsaka ilay hira hoe voalavo tsy foaty iny zao dia tena nahitana taratra an Dainrotsaka tamin'ny fidirany teo amin'ny resaka politika izay nanomboka tamin'izay taona izay na dia efa te hiditra mafy tamin'ny resaka politika aza izy ireo tamin'izany fotoana izany dia nisafidy ny mbola hangina aloha ary nisafidy ny mbola tsy niditra lalana tamin'izay resaka politika izay satria fantatra izy ireo tsara fa mila fanomanana tsara ny zavatra rehetra izay vao miditra lalana amin'izay resaka politika izay fa raha tsy izany dia tapidalaka le avy hatrany ka izay no nahatonga azy ireo taona maro aty aoriana vao nisafidy ny hirotsako fidina amin'izay solombavambahoaka izay manoloana izay firotsanko fidiny ireto kandida roa lahy izay kalaza amina lamozika malagasy ireto dia maro moa ny resaka mandeha etsy roa satria maro no tsy nanampo anivokatra azon'izy ireo ho an'ny Andriamatoa Rosy Paulbert Rasimanana na i Rosy zao dia efa député tao amboribory tany fahefatra tao Antananarivo tao izy tamin'ny 5 taona lasa iny ary efa niarahana hita ireo zava-bitany tao amin'izany boribory tany fahefatra izany fa tamin'ity taona ity kosa izy dia niverina nirotsaka fidina mbola ao amboribory tany fahefatra ihany kinanjo nefa ny vato azony dia tsy tafiditra ao anatin'ireo zay roa voalohany nahazo salanisa ambony ka mety tsy ho tafiditra ao Tsimbazazatsony i Rosy Rasimanana Paulbert izay amin'ity ndray mitoraka ity ka mety ho tapitra hatreo aloha zany ny maha-député azy ao amboribory tany fahefatra ao etsy andanin'izay nefa ny any Befandriana Avaratra any raha ny foronam-bokatra voaray dia mitarika amina salanisa ambony dia ambony i Dainrotsaka amin'izao fotoana izao izay mpanakanto sady zanaky ny Befandriana moa ity Dainrotsaka ity ka mety ho izy zany no lany ho député ao Befandriana Avaratra ao raha ny foronam-bokatra vonjy-maika izay voaray hatreto raha tsy misy ny fiovana moa izay foronam-bokatra izay any amin'ny vokatra ofisialy izay avoakany HCC izay moa ny foronam-bokatra voaray fa ny HCC ny tompony teny farany ka eo ampiandrasana an'izay vokatra ofisialy avoakany HCC izay ny voaka rehetra any Befandriana Avaratra any amin'izao fotoana izao raha tsy misy ny fiovana amin'ny foronam-bokatra io ny avoakany HCC dia i Dainrotsaka izany no député ny Befandriana Avaratra amin'ny 5 taona manaraka eo ka noho izany dia maro ireo zay miresaka sy milaza manao hoe miala rasta dia miditra rasta izay moa nahatonga ny hirany Livajaky izay manao hoe aza manambany rasta na dia ian'ireo sola aloha aza fa ireo rasta ireo ane ka mba mavita zavatra tsara ihany izay moa ny masaka azona rosy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy ka misaotratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dininy milike ny video antsika ary tsarovy hatrany miabony amin'ny sainina antsika mba fanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa ny misesesy tao atagasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia miratsoa